tompona. Alleluia. Riava malala rehetra amin'ny tompo. Zao ny fitenin'i Jesosy riavana. Mety manadino ny zana amin'ny nono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zazany aloka ny kibony. Mety manadino izy izy. Fa za hoy Jesosy tsy mba manadino. Tsy manadino anao ny tomponao. Matsiaro anao. Matsiaro anao ary tsy mafoy anao ary tsy mandao anao. Hitany zao sy anao ary zany mbola ntomany aminao indray. Ntomany antsika zao ho tonga eto amin'ity toerana ity indray ame voninahitra azy. Fa izao olona zay noforoniko zao no anambarany fiderana. Andehtsika idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ndosika afatsika ny salamo 7:20. Salamo 7:20. Ary rehefa vita ny amakitsika an'izany salamo zany dia ho ataontsika ny hira voalohany ao amin'ny firana protestanta ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny faharoa. Ho vakitsika ny salamo 7:20 manomboka amin'ny andin'ny voalohany ka hatramin'ny andin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra, mangetaetanao ny fanahiko, maniry ianao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany nijereko anao tamin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotra itoeranao. Toy izany nisorako anao raha mbola velonako ao, amin'ny anaranao no nandratako ny tanako. Amen. Firana voalohany, ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny faharoa amin'ny firana protestanta.
natrareo Andriamanitra tany sy lanitra zay rehetra eo aminy rehetra le fiforononao anambarana fideranao mety kely sady bitika tokoa nefa hitanao fifarenena eo anao hitanao zao fizazazana foazatra marairao zany molanomezanay voninahitranao Jesosy le tombona izay fanjakana nikarakarana nikolokolo anay mivavaka ho anay rehetra ny olona navotanao nandeha tamin'ny herinandro fotsiny azatao misy miazakazaka rehetra mamame voninahitra matsiaro faly manananao faly miaraka aminao faly mifankazatra aminao dia mitonga ny fisaorana izy na mitena na miankohona rehetra tsy mety raha tsy mamame voninahitra satria mety ao zany ny amin'ny alehibe fitiavanao ny amin'ny alehibe ny tofonao miazakazaka rehetra ny sahirasaina rehetra manana manahira rehetra manana neta mavesatra rehetra araka ny tenenao hoe ianareo miazafantatra mavesatra avy-manatolana zany fitsara fatany fa eto no misy fitsara eto no misy fifarany eto no mahafaritra manana Jehovah makasisaka reto Jesosy tena zay mameme voninahitranao zay zany tena hiazakazana eto tena isokanao fotsiny ny amin'ny zavatra rehetra efa nanao sosonao tsy mba tatany fomba ny masina ny anatrina nefa raha sosafotofananao masina Jehovah eto voninahitra rehetra amen. Io hoe mbola tsy tarangamany raha zo mba fandalovana eto amin'ity toerana zao no miarabantsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2024 ary eto ihany koa no iarabanany iray aman-dreny pasteur Dada Randrena Tondro izay nahatratra ny fitsingerenany taona izay naterahany dia averiko aminy sy ny fitandremana ny tenin'ny soratra masina hoe zay nitahian'Andriamanitra zay nitahian' Jehovah dia ho voatamandrakizay ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana izay efa nomeny tompo anareo ary mbola omeny anareo mandrakizay etiko no anarotana iarabana ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fitandremana taninan'Andrano nahatratra izao andro fanateram-bokatra ho azao amin'ity taon'ity ny tompo ane amin'ny fiadanana ho anareo arak'izay fanay anekenareo ka nanolora-tena ao amin'ny tompo amin'izao fiazakazany zao dia ho tahiny tompo ane anareo sy ny asa zay rehetra ataonareo endry havana alohan'ny enotsika sady ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra dia andehantsika no ny hira fa 7:30 ao amin'ny firana fanampany ny andininy voalohany ihany raha eo mba faniriko raha toka sitrakao ny andova lanitra ety an-tany kanefa tsy izao irery fireo izay mino anao ny andininy voalohany ihany ho ataontsika eo bibetrahana ihany Hallelujah.
zay mino Jesosy fa manakambara aminay ianao amin'ity fotoana ity. Sokafy ny vavanay, sokafy ny masom-pananay, ny fonay iainao an'izany teninao, handray an'izany teny zany, hanambara an'izany sitraponao zany. Aoka ny sitraponao ny tanteraka eto. Tenena Tompo fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ny filazantsara nosoratan'i Luka. Ny filazantsara an'i Jesosy Kristy Tompo nosoratan'i Luka, Luka 7 ny 19. Luka 7 ny 19. Ndao irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mamoaza vo mendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho raina izay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'reto vato reto. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mamoaza vomendrika ny fibebahana. Ny afatra nomen'ny Jesosy nampitondraina ny ray aman-dreny tadarandrena tondratsika ry havana, fibebahana farany. Zany efa nisy zany ny fibebahana, fa ty zany arak'izay afatra izay dia hoe farany. Ny andrasan'ny Tompo amintsika ao anatin'izany afatra izany dia izao hoe vokatra. Efa mibebaka ianao, fa eto zany vokatra no andrasana. Inona ny vokatra ilay fibebahana? Ny ala ve ianao? Raha toa zany ka atao hoe mpijangajanga ianao, mpisotro toaka ianao, tsy fantatra, ianao no mahafantatra, ary efa fantatrao le ratsy, efa fantatrao le toetra ratsy, efa fantatrao le fanao ratsy. Fa ny andrasan'i Jesosy amin'ity dia hoe mamoaza vokatra. Inona ny vokatra ny fibebahana efa nataonao zao? Zany hoe raha nanana an'izay fomba ratsy, toetra ratsy izay zany ianao ny vokatra andrasana dia hoe efa afaka ve ianao, efa niala ve ianao. Zay rehetra fantatrao mihitsy fa fahotany io le vokatra andrasan'i Jesosy amiko sy anao. Mpandainga ve ianao, mpiady ve ianao, mpitabataba ve ianao, mpanakorotana ve ianao. Le fibebahana mantsy be dia be nefa lasa, efa tonga any. Fa eto Jesosy rehefa mahita le azo be, io zany le fibebahana, dia miandry amin'izay hoe aiza le vokatra le fibebahana. Nisy fambolena mba natao izay tao tanàna, tao an-trano ry havana, dia magaga le anankiray izay kelikely voankazo izy io, nagaga ary nahavariana tonga dia nisy vokatra. Dia nijereko le teo akaikina mandrombona, nendrasana,
amatonany toy izy izako hoe tena tonga ny fotoana napahako an'ity azo anankiray ity fa tsy aninina dia efa tena vonona ry havana fa lasa ny saiko avy eo ozy aho hoe izao zany le azo mandravina mibetany tsisy ninina azo taminy tsisy vokatra taminy ho tapahako tokoa ve dia izao le saina tonga tao amiko ohatr'izao anetsika mandiso fanantenana ny tompo ary ny azo tonga dia nozonina ary zasaiky tonga dia hikapan'le azo fa zao dia ava le tolotsaina hoe elaonenina ihany aloha izy avy a dia nisoroka dia nikarakara dia andraso ary aloha enako nenika andraso kely farafakely no amin'ity taon'ity ihany rehefa tsy hanony ininina dia tsy maintsy ho tapahana zany anery havantsika manobona be miazakazaka be mafoy arena mafoy zavatra rehetra tena faly Jesosy tena makasitraka ny tompo ry havana amin'izay rehetra azakazaka amin'izay rehetra fanompona nataonao fa zao kosa amin'ity taon'ity miandry azy miandry anao mba moaza atsika voatsara mendrika ny fibebahana efa lasa efa tafapita ny fibebahana teny fotsiny reny teo ambava fotsiny reny fa zao nitadiaviny azy ary sady andrasany amintsika dia zao aiza le vokatry ny fibebahana efa tena olom-baovao ve efa lasa tokoa ve ny zavatra taloha zay vokatra zay ny andrasany amiko sy andrasany aminao ao anatin'ny fo ao anatin'ny saina ao anatin'ny tokantrano so mbola tafatoetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa fibebahana farany zay no afatra nomeny atsika ho amin'ity taon'ity eo anatrehan'izany ry havana dia mba tiako hifampizarana aminao ao anatin'izay ndeo sikafatsika ny mpanjaka ao am-boky ny mpanjaka faharoa mpanjaka faharoa toko faharoa ny 7:20 rehefa ny an-trano moa tsika ny tena mandinika fa mahafinaritra ny tantara ary tsara tsika mba mandinika soratra masina ry havana mpanjaka faharoa toko faharoa dia manomboka amin'ny 7:20 mpanjaka faharoa toko faharoa manomboka any amin'ny 7:20 hatrany amin'ny 12 any tantarany Elisy io ry havana rehefa tafasaraka amin'izay Elisa dia miveriny Elisa tao amin'le tanàna anankiray Betela sy Jeriko dia rehefa tonga tao izy dia izao ny vaky ny teny ry havana ndaoka vakitsika ny 7:20 ary hoy ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa masina ianao indry tsara toerana ity tanàna ity tompoko arak'izao hitanao izao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampahafaninanaka maninona hono le tanàna tsara fa ratsy rano sady tsy mahavaninanaka tahaka an'izany ange ny fijerin'i Jesosy atsika
ao anatin'izao fanolora-tena amin'izao rehetra fiazakazana, amin'izao rehetra tena hoe efa mba nanekenao an' Jesosy ho tompo sy Andriamanitra ao. Tsara. Fa rehefa mahita ny toetra antsika, ny toepo, ny toetsaina, ny toepanahy, dia tonga amin'izao teny izao hoe tsara ny tanàna fa ratsy rano. Miazakazaka sika indraindray mbola ao anatina fo misy fankahalana, misy miahavinavina, ao atokantrano mbola be ady, be tabataba, be korotana. Dia tsara izao fanolora-tena sy fanompona sy fiazakazana izao. Fa misy vokatra tsara andrasan'ny Tompo amintsika, tena toe-panahy tsara araka an'Andriamanitra. Zany ny andrasan'ny Tompo amintsika. Dia izao no nataony Elisa, hitondray lovia vaovao ao ka asio sira ao anatiny, dia netiny. Rehefa ny amin'ny 20 indray zay dia netiny tany aminy izany, ary mivoaka nakany amin'ilay nendohan'ny rano izy, dia nanipy sira tao ka nanao hoe izao no lazain'i Jehova, efa tsara ity rano, efa nahatsara ity rano ity ao, tsy hisy fahafatesana na tsy fahavanonanaka intsony izy eo eto, ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisa. Zao arozy izy Elisa, zay zany ny amin'ity tanàna ity, tsara ny tanàna fa ratsy ny rano, tsy mahavanonanaka, be fahafatesana zany. Meo lovia iray vaovao izy, meo sira, aiza ny endohan'ity rano ity, dia niazakazaka izy tany amin'ny endohan'ny rano, dia tao amin'izay izy tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra nafafiny tao io dia rehefa vita izay dia hoy izy niafatr'Andriamanitra, efa nahatsara rano ary tsy hisy fahafatesana intsony. Raha vao miverina amin'ilay nendohanao ianao, ilay voalohany izay nentsonanao voalohany, tahaka niny ny fanetretenanao, tahaka niny ny fahadiovamponao, rehefa tahaka niny ny fanolora-tenanao amin'ny Jesosy, satria ianao efa miverina tamin'ilay nendohanao voalohany, araka ny teny Jesosy hoe ilay fitiavana voalohany, miverena amin'ilay fitiavana voalohany, tahaka ny ahoana ny nentsonanao, tahaka ny ahoana ny fidianananao. Dia izao amin'izay, rehefa miverina amin'iny ianao tahaka ny karany Elisa tany amin'ilay nendohan'ny rano, efa manomboka ho tsara ny rano, ary efa manomboka ho tsarako ny fiainanao rehefa manomboka hiverina amin'ilay nendohanao voalohany ianao ho voninahitr'Andriamanitra reriany. Zay mihitsy ny tena fibebahana andrasan'i Jesosy anie. Le ianao mpandefitra taloha, ianao le mpanetry tena taloha, ianao le tena madio fo taloha, dia tena nanompo ampitiavana, tena nanompo ampifaliana, tsy nijery olona, tsy nitsaratsara olona, eo mantsy mahavoantsika ry havana. Mijery olona tsika dia mahita olona, dia toetra ny olona ny hitantsika. Fa raha ao anatin'izao fiazakazana sy fanompoana sy fanoloran-teny izao ianao manomboka hijery an'Andriamanitra amin'izay, izay ilay nendohanao tamin'ny voalohany, dia hiverenanao za miteny aminao, fanomboka ny tsara koa no loharano ho voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao anie zany raha mandray an'izany teny izany ianao, mandray an'izany hafatra, miverena amin'ilay nendohanao voalohany. Ary zany ny takiany Tompo amintsika. Zany koa ry havana no entina ampaherezana antsika fiangonana, ary koa ampaherezana zao sampana lehilahy izay manatanteraka ny fanateram-bokatry. Miazakazaka, mandeha. Raha tamin'iny taona lasa iny ry havana, reto sampana lehilahy reto, arakaraka ny taratasy fanasana moa dia tsy nahazo fanasana moa dia tamin'ny manodidina Antananarivo anatafika masina lehibe, fa ny tafika masina izay nandraisana fangatahana marobe ny any amin'ny faritra any,
dia nandeha tany amin'izany faritra Antala any amin'ny faritra Sava zany avaratra be atsinanana ny Nosika any Antala. Dia nandeha izay ry havana, dia mahatsiaro an'izany teny izany. Indraindray tokoa mantsy tsika mpanompon'Andriamanitra mandeha amin'ny fombafomba ary mandeha amin'ny fahazarana. Fa zao tady lasa fahazarana sy fombafomba ty manao asa tafika masina sy asan'Andriamanitra ivelany ty. Dia nanao fifanarana tamin'ny fiara moa, dia rehefa tonga ny fiara hakanay teto dia fiara tsy araky ny fanarana le tonga teo. Fa zao fotsiny ny fantatra, sady mampivavaka io fiara io, mampibebaka. Mesady moa ny sampana raha miteny an'izany satria izany mihitsy le zavatra niainana. Tena andeha 1500 kilometra aller sy retour. Dia rehefa niainga ny fiara ry havana dia tena tsy tia le fanarana, fa dia zao re olona mivavah dia mibeba dia miverena amin'ny fitiavana voalohany nandeha na finaritra aloha na dia tsy lavorary be ara le fiara satria tsy mifanarana le fiara io. Hafa nanaovana fifanarana efa tonga ny ora tsy maintsy hiainga dia lasa. Dia rehefa nandeha ampifaliana tokoa dia nafinaritra aloha voalohany indrindra tena nafaly vita daholo ny toerana izay nikasaina nalea ary tena nahagaga koa dia ara-potoana daholo na dia nisampina rano fiara ry havana. Mba sady fijoroana vavolombelona moa mba fampaherezana antsika moa zany asa rehetrarehetra zany, mba hampangetahetatsika koa hoe midira any anatin'ny sampana. Misokatra raha teo fampidirana sampana lehilahy ho an'izay mbola tsy manana sampana, dia mahafinaritra ny anaty sampana any anatin'ny asa rehetrarehetra any. Rehefa tonga teo Port Berger zay dia andeha makivaky eo ny tena lalana ratsy indrindra, dia nandro sakafo tena mba natao faran'izay matsiro amin'ny roa maraina dia efa masaka ny vary atoandro efa masaka ny loka amin'ny roa maraina. Napekarina ny entana dia niala teo Port Berger dia mba nieritreritra zay misakafo tsika afaka ny lalana ratsy indrindra amin'ny roa amin'ny telo any. Dia zay zany ny programa dia natao teo ambony eo le sakafo faran'izay tena matsiro, natao saosy tena miavaka. Tonga ny tamin'ny roa mbola tsy afaka ny lalana ratsy any, tonga ny tamin'ny telo mbola tsy afaka tamin'ny lalana ratsy any, teny an-dalana faran'izay ratsy ny lalana. Nahita rano dia ohatra an'ireny le inona nahita rano ireny satria vizaka sady reraka, dia afaka ny lalana ratsy hiditra amin'ity lalana vaovao. Miala eo ambilibe ho any Sava zany ny tena autoroute. Ny SLKAT zany efa nandeha autoroute sady. Rehefa afaka ny lalana ratsy dia hiditra ndao amin'izay sakafo. Na andrahoany ty nohanina amin'izay ty sakafo ry havana, sady efa nona tsy nalala tsony hoe mbola tsara ve io sakafo io sa nanahoana, satria teny ambony niaraka tamin'ny hafanana naharitra teny asa na nivadika angamba ty sakafo ty fa tsy maintsy nohanina fa nona. Nieritreritra amin'ny hoe vita ny lalana ratsy dia ilamindamina, efa nienatra amina vavaka azy. Dia rehefa nandeha dia nanomboka nietsika ty aretina ho an'ny sampana rehetrarehetra, nanomboka nietsika ary ty aretina nefa ny lalana vaovao. Dia nitenena tandremo ty lalana ty vita fa mbola tsy voatokana. Zay tsy maharitra an'izany ao izy ny sampana. Zany sarotra sy lalana mafy rehetrarehetra zany ry havana, ampivavaka daholy, ampibebaka daholy, anamafisana ny fanoloran-tena daholy. Zay ny tanjon'ny tompo satria ianao mieritreritra hoe ahita lalana tsara, ahita lalana mahafinaritra, andeha lalana tena tena faran'izay tsara indrindra eto Madagasikara. Dia hanomboka ho kelikely ve mivavaka? Tsy hozy izy Jesosy.
ny ampivavaka anareo ary tena atonga anareo tena andoalika, atonga anareo tena enkoka satria asa masina ny etsona ry havana. Ka na dia andeha lalam-baovao ara tsy azo atao manamaivana ny fiainam-bavaka. Dia izany na namboaran'ny tompo tonga ihany zay a, tonga tany Voemara natao ny asa teo Antasambavana andalovana fotsiny, janona teo amin'ny talanany Antala zay a, ary nanomboka teo ny tena ivon'ny tafika masina satria faran'izay tena ambanivohitra indrindra ny Antala no nandianan'ny sampana satria izay fanasana. Zany ny tena atao hoe alana vanily. Zay jerenao zay avoana rehetrarehetra tendrombohitra hitanao dia alana vanila daholo, dia any lalana adiny roa adiny telo miala ny goudron dia eo amin'ilay tanàna ambina ny fao dia eo indray mandeha tongotra amin'izay ny anaty ala rehetrarehetra any mbola lalana adiny efatra ho amin'ny mpandeha tafika masina. Faly ane ny dekonina mandeha tongotra amin'izany ry havany. Izay dekonina mpian'ny sampana lehilahy Marian'izany ka nandeha tany tena nahatsiary faly. Zany ny tena nisy ski misy lanezy afaka mikrisarisa eto Madagasikara satria ny andro tamin'izany ohatran'ireny ny orana tamin'ity herinandro ity dia mikrisarisa ny anaty fotaka fotsiny. Zao sampan'izao manao tafika masina toany am-bavaka ireo fa tena manao asan'Andriamanitra tompoko. Dia rehefa natao zany asa zany satria zany ny lalana le be bebe ry havana ny asa fanasitrana natao tany, be bebe ny olana vahana tany, be bebe ny mpanompo sampy hatramina dada arabe na n'olo tena sy resy lahatra faran'izay tena ambanivohitra tsy mbola naheny filazany tsara hatramin'izay ny ainany. Ary rehefa mifandray amin'ny telefônina aminay matetika moa ny mpitandrina any amin'izany toeran'izany ao amin'ny fiangonantsika, tena faly izy fa tsy misy fahagagana ohatr'izany ozy izy satria izao tena tsy fantatra izay olona nentin'i Jesosy avany fa be dehibe dia mandroso ny fiangonana, tena mila tsy omby mihitsy ny fiangonana raha ny tatitra izay nataony mpitandrina eo ry havana. Fa ny tiako tenenina hoe fijoroako sy ny fijoroana vavolombelona maharesy lahatra olona maro ry havana. Tany amin'izany toerana hoe ambinany fao zany, samba moa izy vao nahita an'izany hoe fitoriana filazantsara dia inona nataon'ireo olo ireny nanomboka napetaka ny fitaovana rehetra na sonorisation, napetaka ny lumière, nanomboka taitra ingabe ny tanàna. Fa inona ty ataony reto? Hivavaka ve? Dia mila n'izao fitaovana be dehibe zao ve? Napetraka ny fitaovana nanomboka ny asa ry havana. Efa niteny amin'ny be ny tanàna hoe miala tsiny aloha fa mety afaka manomboka ny anareo dia ataovy ny asa mahafinaritra, ampaherezy ny olona, ampivavao ny olona, fa izay mety tsy eo. Dia nanomboka ny tazataza ny be ny tanàna satria nanomboka ny asa miaraka amin'ny fitaovana sy ny sisa nanomboka gaga izy. Ve ohatr'izany zany fiderana an'Andriamanitra zany dia nanomboka ny janona izy dia nijorojoro dia niainoaino noho ny avy eo amin'izay mba mety vera mba asianareo seza mba hipetrahan'ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra aminy. Meo seza izy dia nanomboka ny jery nga be ny tanàna sy ny mpakafy rehetrarehetra tao anatin'izany commune izany dia nanomboka dia nandeha ny tantara fitsarany lanitra safidiananao androany na fiainana na fahaverezana na fiainana na fahafatesana nanomboka taitra be ny tanàna. Vita ny asa rehetrarehetra nidina amin'izay mpanompon'Andriamanitra ny akamaroan'ireo sampan'ireo mpiandry daholo ampanetretena dia nanaovana ny akanjo fotsy dia nanomboka amin'izay ny asa. Eny be ny tanàna ao sady ny bebaka nanomboka nandoalika amin'izay izy. Mba esao kely dia nesana dia ino ny vahoaka rehetrarehetra rehefa nanolo teny be ny tanàna nandoalika daholo ny vahoaka rehetrarehetra satria be ny tanàna za mba nandoalika teo anatrehan'i Jesosy ihany koa. Fa nafinaritra indrindra ry havana
satria resy lahatra be ny tanàna. Dia izao no nataony hoe inona ny tianareo atao eto izy. Raha ho atsangana eto izany FPVM zany, za metany ary za noana ny fananganana an'ity FPVM ity any amin'ny farazay ambanivohitra tala zany ry havana. Fa ny devoly tsy faly fa izy dia mikendry tsy afa-tsy ny hamono anao ihany. Ary za moa rehefa mampianatra sy mampahery dia mba fampianarana matetika zany dia ataoko dia izao: ianao na anao sitrapony devoly na tsy anao sitrapony devoly, fahavalony foana ianao ka manompo an'Andriamanitra. Verena ny fitiavana voalohany, hanomboka malifaky amin'izay izy, verina amin'izay zay Ary asa aloha dia tamin'ny toerana aloha tsy tononoko ny anarana dia nandeha amin'izay zay iverina teo amin'ny 4 sasany maraina amin'ny 5 maraina, efa manomboka mangirangira raha tonga mbola maizina dia nandeha ny fiara ry havana. Tazanay lavitra avany, fiara mihazakazaka be avy aty Antananarivo ho any avaratra, mandeha mafy zany, mandeha mafy. Hitanay mihitsy ny fihazakazahany dia hifanena amin'izay zay teo amin'ny faritra Port Berger iny. Zay nataoko aminao hoe ny devoly fahavalonao foana, ary ianao fahavalony foana. Dia rehefa nandeha zay hitanay fa hifanena amin'ity fiara ity zay, taxi brosy avy aty Antananarivo, hifaneniny mihitsiny nisy tômôbilina tsy fantatra camion mijanona ka eo amin'ny lohananay, mamatratra tany. Dia tsisy mpanao, tsisy sinina, tsisy ninina fa dia mijanona ao anatin'ny maizina izay hifanena. Lazaiko anao fa ny fiara nitondranay eo anelanelan'ny tômôbilina hifanena aminay sy mijanona segondra fotsiny zany ry havana. Ny ilany satria ny tenako teo amin'ny devant iny potika kika mihitsy n'ilay fiara amin'iny ilany sisiny iny, na ny pneu ny raha mivily dia ny avy ao amin'ny chauffeur potika iny rétroviseur sy ny sisiny akaviny zany ny loza saiky niantra taminay. Zany hoe fiara nitondranay zany eo anelanelany, ary ny devoly dia efa mikendry anao fa mahafinaritra ry havana. Tsy lavitra anao zany Jesosy, za miteny aminao fa tsy lavitra aminao Jesosy. Indrindra rehefa manao manompo azy ianao, rehefa manao manaiky azy ianao, tsy lavitra anao izy fa eo anelanelana. Ary ny zavatra hitako, satria za tena tao anatin'ny tena le rerindremany ny torimaso, zavatra hitako sary an-tsaina dia iny ilan'ny tômôbilina sy ny lohan'ny tômôbilina rehetrarehetra iny, na akaviana akavanana, potika zany ny sary tao anatin'ny saiko. Dia niratra nahitan'io zavatra io niantso hoe Jesosy eo anelanelany mihitsy n'io fiara io Zany lazaiko anao hoe manahoana ny saiko loza, satria zay tafiditra eo anelanelany dia potika ny any akaviana ny akavanan'ny fiara ry havana. Ry havana ao anatin'izao fiazakazahana sy fanoloran-tena sy fanompoana zao, tsy faly amiko sady tsy faly aminao zany ny devoly. Ny amin'ingana anao sy ny amono anao ny tanjony. Fa izao rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao, efa mahazo matoky ianao fa ny fiainanao efa eo am-pelantanany ry havana. Raha ny tenako izao ry havana dia sampana lehilahy mandrakizay, satria sady taon'ny foazana sady taon'ny tezaina. Fa izao no ny lalan'ny tompo ry havana, na dia sampana lehilahy kristianina SLKAT foana ry eto amin'ity toerana ity ary zany koa hijoroana eto dia no ny asa taka ny asa rehetrarehetra fa mahasan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra dia mba voatendry eny amin'ny fitandremana mbomanarina nosoa eny misy anay ary satria zay SLKAT foana, satria vita fanekena teo ary ny asan'Andriamanitra tsy maintsy lolohavina tampony loha dia nanaiky ampanetretena ho any amin'izany toerana zany.
fa na inona asa sendreketanao, na inona fanoloratenanao, dia zao ihany ny tenin'ny tompo amiko sy ny teniny aminao, dia zao verena aloha amin'ny fitiavana voalohany tahaka ny Elisa teo, mandihana aloha aiza ny endohan'ny rano. Fa ao anatin'ny fiainanao, ao anatin'ny tsy haiko, ao anatin'ny ankonanao, mety ao anatin'ny tokantranonao na ny fanomponana ny asa sy fivelomanao, mety tsara zao anarana entinao fa kristianina, Fiangonana FPVM, olona mifo tsara, fa sao dia ratsy rano, sao dia mbola misy fo ratsy ao, dia zao ny afany aminao, miverena amin'ilay nendohanao aloha tahaka ny nataon'ny Elisa. Dia rehefa miverina amin'ilay fitiavana voalohany ianao, dia Jehovah tompony maro mihitsy ety no miteny, ary Jesosy koa anamarina an'izany ry havana, fa manomboka zao io tanàna io, anomboka zao io fiainanao io efa tsara io rano io ary tsy misy fahafatesana ntsony ao satria Jesosy ny ekinany fonao sy ny fiainanao sy ny hoavinao rehetra. Ho voninahitra Andriamanitra ry havana, ko mahereza mahefa be zay momba ny fakazarana amin'reto sampany reto. Or zalahy, taotsika hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Or zalahy, or zavavy zay rehetra sampana efa niala tao amin'izany netsona azy zany, tao ny netsonanao ary tao ny netsona ary tao tsika ny vita fanekena. Fa mety miazakazaka ianao tany anatin'ny fanompona tany, satria izay ilay asan'Andriamanitra lolohavina tapony loha. Fa zao miverena amin'ilay netsonanao, fa tahaka ny asa anyrananao ihany, ny asan'Andriamanitra lolohavinao tapony loha izay andiananao sy anaovanao asenana tanteraka amin'ny fanompona. Fa zao tsy azonao atonona masampana lehilahy kristianina anao ry havana. Ho atsika fiangonana koa nitsona amin'izany ry havana, tsy azo mandrombona fotsiny tadiavin'i Jesosy, fa azo misy voa. Fiangonana misy vokatry ny fibebahana, zany ny andrasan'i Jesosy amintsika. Fa zao rehefa miverina aminy ianao, le fahafatesana tsy misy ny tenen'ny Elisa io dia zao anomboka ho velombelona amin'izay na ny ara-panahinao dia ho sady ho tahian'Andriamanitra ianao rehefa miverina amin'ilay nendohanao satria taloha ny azo lazainy hoe ratsy ny rano, mety ratsy ny fanompona sy ny nafantaranao, fa efa manomboka zao kosa sady efa tsara ny rano satria misy vokatry ny fibebanao aminao dia ho avy aminao koa ny tompo miaraka amin'izay rehetra fahasoavana sy ny fitahiana rehetra izay efa nampanantenany ho atsika, satria zany efa nampanantenany sy nampanantenany anao dia hanome fiainana izy, fiainana be dia be ary fiadanana sady fiainana, ary fiainana io dia le fiainana mandrakizay izay efa nampanantenany anao fa omeny izay rehetra tia azy. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Eny ry havana, eo ampieritreretatsika an'izany afatra izany alo tsika hanao an'ity hiri ity. Izay hiri izay tsy ny teny fotsiny no andrasan'ny tompo amintsika, fa zao tena vokatra, tena asa. Hira ombokiratsika fa 1:10. Antsoanao io, antsoanao zany, natao anao zany, natao renao zany, tsy atao afinaritra ny sofinao zany, fa natao anapahanao hevitra mba hiala antsika amin'ny ratsy fanao rehetra, ka nilorantsika fa tena vaovao indray ao amin'i Jesosy. Raha misy rantsaboa nahazo pahoriana ianao dia lalana lalovana io mba hanefeny anao na dia mafesatra azy. Mba ho ataontsika izay hiri izay eo am-pipetrahana ihany.
misy antsoantsonao foana tompo, na dia eto amin'ity toeranyity aza ianao mbola miantso anay. Amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, fa zaho ianao Jesosy manana hevitra heverana hitondrana anareo. Fona aminao izay Andriamanitra, fona aminao izay Jesosy, mibebaka ianao eto anatrehanao, miaiky ny fahotana, tsara ny tanàna, tsara ny anarana entinay, olona mivavaka, olona mifo, fa marina ny teninao fa ratsy rano, mbola ratsy toetra, mbola ratsy toe-po, mbola ratsy saina. Hitanao daholo zany ary tsisy miafina aminao zany Jesosy. Mianjanja eo anatrehanao zany, tsisy manao ny marina ho ianao. Fa androany ianao tena fantatray fa nanasanay teto ianao Jesosy. Mba hibebaka tokoa izay Jesosy, mba fibebahana tsy amin'ny teny tsiny, fa hisy fibebahana hisy vokatra amin'izay Jesosy. Teny efa lasa tokoa ny zavatra taloha, efa navaozina tokoa ny zavatra rehetrarehetra Jesosy. Manaiky izay Jesosy, manaiky anao ho tompo, manaiky anao ho mpanjaka, manaiky anao Andriamanitra Jesosy. Manolo tena indray izay, anavao fifanekem-piara-miasa, fifanekena, fa hiverina aminao amin'ilay nendohanay Jesosy, amin'ilay nendohanay fa tianay mba ho tsara ny ranonay, tianay tsy hisy fahafatesana ntsony any any anatinay, any anatin'ny fiainanay any. Matoa zany menao anay zany teny zany, dia sitraka ao tokoa, amindra fo sady amela ny elokay ho an'izay rehetra sady miaiky ny fahotany, mitsotra ny fahotany. Raiso izay Jesosy, fa velona izay ho anao, maty izay ho anao. Zany mahatonga anay ny hira ny salamy nataon'i Davida manao hoe sambatra ny olona izay ny hira fa 150 manomboka ny rery tompo ny tena fitiavaka anao, ny andininy voalohany ihany ao amin'ny bokira fiderana 150 ny andininy voalohany. Tanteraka tokoa anay zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina,
amen. Mazao toerana tavoka. Dia sotran'Andriamanitra lehibe itsika ny amin'ny tapany voalohany fa tena nampahery antsika tokoa izany rehetrarehetra any. Ary dia miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra ty andro an'ity fanateram-bokatra izay atokana ho an'ny sampana lehilahy kristianina. Ary dia miarahaba manokana ny sampana lehilahy kristianina fa dia nahazo afatra tokoa izay. Nanamafy ny teny ray aman-dreny izay nampitahin'i Jesosy taminy hoe taona ny fibebahana farany ity ary dia mbola mamoaza izy mendriky ny fibebahana dia ny finoana tsy arahanasa dia namany zava-poana ka dia eto vai daholo amin'izay ny laklentsika rehetrarehetra any ampelantanantsika any izay any tokantranontsika rehetrarehetra any vai an'izany lakle ny fibebahana izany. Sotra tompoko. Dia tonga saditsika amin'ny eo any versera maro samihafa izay vakina eto izay misy olona eo amin'ny 3 mianadahy eo izy no nanao an'izany fanomezana mba ampiangonana izao alitara masina izao ary dia hotonontsika ampanajana daholo izany. Raha tsy mba zafy Samuel tamin'ny 26 janvier raha velon-janahary voangy Israel andriamanolo ny Tiko Noé Henri Ral John andria velom-bola José tamin'ny 15 janoary ho ray mpianakaviana mendrika hatrany. Rajaofera ny andriamandroso Irintsoa Mahaliny tamin'ny 15 janoary feno 4 taona. Randriambololona miotidera aina finaritra tamin'ny 17 janoary mangataka fahendreny. Rabe mananjara Arvola tamin'ny 17 janoary mangataka nira 570. Rabe tokotany Ando Nathan any Frantsa tamin'ny 12 janoary misaotra ny amin'ny tombonandro nomenao mangataka vavaka. Rajon Arsona ny Aiko Enzo feno heritaona mangataka vavaka. Randria Morasata fitahina Joanna tamin'ny feno 9 taona. Razanadrakoto Naty feno 14 taona mangataka vavaka ho an'ny fanadinana vavaka ho an'ny ankonana. Raoly Armanana fanantenana tamin'ny 13 janoary vavaka ho an'ny ankonana. Randria Mianja Rado tamin'ny 14 janoary nangataka ira 730. Randria Parany Tahina tamin'ny 12 janoary mangataka fahendreny. Andria Tsiresy vonina tamin'ny feno 12 taona mangataka ira. Marius Sirina tamin'ny 13 janvier teo feno 7 taona ny mariazy. Eli Andria Mbovonjy Nirina 17 taona tamin'ny 13 janoary. Radifera Claude tamin'ny 18 janoary. Ramaherso Nathanael Aro Jareda any Frantsa feno 2 taona. Ravelo John feno fiderana amin'ny 7 janoary ira feno fiderana. Ary farany Rajaontsoa Niry Malala feno tamin'ny 18 janoary teo. Dia ny tenin'Andriamanitra no tsara indrindra amin'ny kadô voalohany indrindra tokony ho tsarovantsika dia jereo ny bokin'ny Deuteronomia nanomboka amin'ny andiny voalohany amin'ny toko 7. Deuteronomia toko 7 dia ny andininy voalohany no vakitsika ho fanomezana entina manorina tsara ny fiainanareo tsirairay avy. Ny anaran'i Jesosy, raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia sandratra Jehovah Andriamanitra ho ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao. Amen. Dia hitsangantsika hitrotra mambavaka ireo mpanompon'Andriamanitra nahazo ny tsingerin-taona maro samihafa izany. Misaotra Jesosy, tena misaotra anao mandrakariva fa manakambara aminay foana ianao amin'ny fiainanay rehetrarehetra. Fa raha ianao ny tsy miteny
sisy varany fiainanay rehetrarehetra. Fa misaotra Jesosy. Fa androany ianao dia niteny indray tamin'ny alalan'izao sampana lehilahy kristianina izao, mba nananay an'izany hoe voamendriky ny fibebahana izany, zava-dehibe izany Jesosy. Ary dia ho raisinay mihitsy mba hanova ny fiainanay, mba hiova daholo tokoa ny lakileny fiainanay rehetrarehetra, fa lakile ratsy daholo ny lakile entinay amohanana izany atao hoe fiainana izany. Ka androany dia nisy izany, ary dia anisany mandray izany ireto izay nanompiaingo ny altaranao masina ireto. Nahazo tokantrano, ao ny tokantrano efa feno fitotoana, tahio izany tokantrano izany, mba ho tokantrano antsakanao foana, anapahanao foana. Fa raha tsy eo angelao Jesosy, korotana izany tokantrano izany. Raha tsy eo ianao Jesosy, tsy mandeha amin'ny laonina izany tokantrano izany. Fa rehefa ianao anatin'ny tokantrano, milamina izany tokantrano izany ary ny lakile rehetrarehetra dia mamoa fitahiana sy fahasoavana ary fiadanana. Dia ao koa ireo mangataka fahendrena, meo azy izany Jesosy, fa tsy azo foana izany fahendrena izany, fa tsisy fahendrena avy aminay olombelona raha tsy atolotra avy any aminao. Ary dia meo azy izany fahendrena izany, tahaka ny nanomezanao an'ny Solomona mpanjaka, izay nampiaiky volana ny firenena maro, ny fahendren'ny Solomona. Ka dia mino izay fa ho tolotra ho azy izany. Dia ao koa ny manala fanadinana Jesosy, hainao no miresaka aminy amin'ny fomba tsy takatra ny sainay olombelona, hainao mibitsika aminy amin'ny alalan'ny fahitana izay efa nampianarinao ny amin'ny fiaonana aminao, dia mba hiaona aminao izy hamantarany tokoa ny amin'izay tena sitraponao azahoany mahomby ao anatin'izany fanadinana izany. Dia ao koa ireo izay mangataka ny amin'ny fiainana rehetrarehetra, hitanao daholo ireo Jesosy, meo azy mba tadiaviny rehetra Jesosy, mba hinony ianao fa ianao dia Andriamanitra mihaino vavaka ary mamaly vavaka, matoky ianao izay amin'izany rehetra izany. Eto kosa mety misy tsy mba nanoratra, tsy mba nanonona ny anarany teto Jesosy, hitanao reny. Mino izay Jesosy fa anana anjara avy any aminao koa reny, satria ianao le Andriamanitra tsy mba mijery any ambony ianao, fa Andriamanitra mijery ambany. Ary hitanao daholo na dia hatrany ambany ravikazo any ary, dia matoky ianao izay fa tsy ho diso anjara avy aminao koa. Rehefa mpanomponao ireo ampahirezo hatrany ireo, fa izany ny antom-pisinao teto ambonin'ny tany ange Jesosy, dia ny ampahiry izao tontolo izao, mba hiala amin'ny ratsy fanoana, mba noloranao ny famonjena sy ny fitahiana ary ny fahasoavana ho mba hampiadanana. Ka dia ambino amin'izay mba tadiavina izy, ambino amin'izay mba ataony izy, mba hanana ny fifaliana amin'ny fanomponanao. Dia misaotra Jesosy. Raha misy tsy voahataka eto Jesosy kanefa fantatra fa mahasoa ny tsirairay avy koa, dia mba meo ny tsirairay avy Jesosy. Fa izany ange ny atongavana eto hitady ny tavanao, ahita an'izao fitahiana sy famonjena ary fahasoavana sy fiadanana izao. Ka dia mino a Jesosy fa izara n'izany rehetrarehetra izany ianao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy. Mpanomponao ihany amin'ny mangataka tahaka izany, ary dia mbola mpanomponao mandrakizay daholo izay rehetrarehetra Jesosy ao anatin'ny fanomponanao. Misaotra Jesosy, misaotra betsaka Jesosy. Anao midery, anao miantsa, anao mivoninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny, ary mbola ho mandrakizay. Amen. Petraka ny vahoakan'Andriamanitra. Dia mbola fahamiarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Izao dia tonga eto amin'ny fotoana 10 minitra ny SLKAT Alahady indray isika manainga ny mpampianatra SLKAT Alahady, mpianatra SLKAT Alahady ary dekona mpiaretrarehetra mba hitsangana. Ho ataontsika ny raha 70.
mikarakara sika dia mbola misaotra anao indray izay tompo malalo misaotra nomenao an'ity fotoana ity raha tonga eto ary izay tompo hiteny hafatrao dia ataovy mipita aminay tsirairay avy izany misaotra ilay eo amen. Androany rakizy dia tantara kely amintsika izay ty tantara ty dia tantarany soa zany rakizy dia tsy mba mety mandeha mivavaka samy mihitsiny raha tsy mahazo akanjo vaovao. Ho avy ny krismasy tamin'izay andro izay dia nividana mamany akanjo vaovao izy. Rehefa nividana mamany akanjo vaovao izy dia tsy andry mihitsiny izay hitondrana anazy ho any am-piangonana. Dia efa tonga teo ilay akanjo dia nandramany teo ambody fitaratra foana, nijereny foana. Dia rehefa nijery teo izy dia tsy andry mihitsy izay andeha hivavaka. Tonga ny ampitso naniny ny lakolosy tao am-piangonana dia to dia lasa izy nanaovany ny akanjony dia lasa izy nandeha. Tsisy olona tao an-trano fa to dia lasa fotsiny izy. Tonga dia lasa izy dia tonga tao am-piangonana dia mipetraka teo aloha indrindra teo izy. Niandry izy ka niandry ka tsisy olona tonga ihany. Dia efa tsisy olona tonga teo dia hariva ihany ny andro nody izy. Ny reniny nefa efa nitaintaina be hoe lasa taizo soa. Dia rehefa niandry ny soa nahita ny soa reny dia nanontany efa taizo soa. Angarina eny ozy izy tsy krismasy androany. Eniko nisy lakolosy nanenina dia lasa nakany am-piangonana ozy izy. Mbola tsy krismasy androany soa fa mbola rapitsy ny krismasy ka zaho ozy izy efa te hanao an'ity akanjo vaovao ty hoentiko any am-piangonana jereniny ankizy. Apitso ozy izy vao anaovany iny dia rapitso vao krismasy. Tonga ny apitso tsy nanaiky indray soa fa mifoha maraina be mihitsy dia hoe zany eny mipetraka ery aloha be ery manjary tsy hitan'ny olona ny akanjo vaovao ako. Dia mipetraka teny aloha be indray soa. Dia rehefa mipetraka teny aloha be soa tsisy nijery ilay akanjony. Petraka tsara izy dia lava ihany ny fiangonana mbola tsisy nijery ihany soa. Dia lasa soa avy eo nandeha nody. Tezitra tamin'ny mamany izy tonga tany an-trano. Neny ratsy be mihitsy ilay akanjo vidininy eny ana fa tsisy nijery akory ilay izy. Dia hozy izy neny soa ny any am-piangonana eny tsy mijery an'izany vavaka ny atao any. Dia hozy izy ny soa ka zaho hozy izy tsy mba mandeha mivavaka izany dia tokony hitan'ny olona foana hoe iny fa misy akanjo vaovao anaovany soa indray iny rehefa tonga ao am-piangonana. Dia hozy izy mamany soa mivavaka ny atao any fa na tsy manana akanjo tsara aritsika na iny foana nanaovanao mandritry ny taona dia nivavaka ny alea am-piangonana. Ho jerentsika neny ao amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 1:10 andininy 7 tapany B. Raha miaritantsika dia miaravakitsika. Raha mitovy ny pagetsika dia ao amin'ny 266. Samuela voalohany toko 1:10 andininy 7 tapany B amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Amen. dia miarahabantsika rehetrarehetra indray tratra ny androany zao Jesosy sao moa tiantsika za tsy tiantsika mba tia foana izy zany ny tiny sotra Jesosy mbola mahametsika foana izy nahandro tsara izy mahametsika izy ny rivotra tsara mahametsika fahasalamana mahametsika zay ilayntsika sotra azitsika rehetrarehetra amin'izany. Fatarareo tsara fa androany dia vokatra ho an'ny SLKAT. Zany SLKAT zany dia nangatahany FPVM hoe anay zany ozy fa tsy anareo fa zamakatahaka. Dia rehefa nivory zay dia averina atao hoe SMKAT. Akaikikaiky ny SLKAT ihany SMKAT. Sampana miaramilan'ny Kristy ka dia misaotra mpitoroteny ny tantara zavatra be dehibe teo fa dia tena miaramilan'ny Kristy tokoa ny SMKAT manomboka izao. Noho izany fantatrareo tsara ny didiny ny andraikitra zay sahaniny ary tsy hoe manono foana ny mpitarika na miteniteny foana mpanabe fa tena manao mihitsy azo ny atao rehetra
mba hananan'ny ankizy zany hoe finoana finoana sy ny fifaliana himpanaovana ny asany ka dia anjarantsika ny manao anazy. Ny kitapo voalohany zany moa amin'ny fiangonana izay ampany rehetrarehetrarehetra kosa androtsahantsika ny valopy any amintsika na nahazo na tsy nahazo valopy dia ataovy anaty pania izay fotsika ho an'ny sampana miaramila an Kristy sy mabe mpifaliana no kasitrahana indrindra.
dia mbola miarahabantsika rehetra indray nahatratra ity andro alahady 7 janoary taona 2022 ity ary manonona trano fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Miarahaba ny sampana SLKAT ihany koa nahatratra izao androm-bokatra taona 2022 izao ary mirary anareo mba efa be tokoa amin'ny asan'Tompo satria fantatrareo ny soratra masina fa tsy ho foana tsakory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia tonga eto amin'ny famakiana ny raharaham-piangonana indray isika. Apatsahivina isika fa ny vakitentsika iraisana ny io alahady dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko fa 7. Filazana avy amin'ny komity fifidianana OBFR araka ny fampahafantarana izay efa nalefa dia ho tanterahana ny asabotsy 4 Février ho avy izao amin'ny 2 tolakandro ny fifidianana izay ho braon fiangonana eto Taninanandrano. Ny mpifidy dia ny mpihevitra raha ihany ary efa mipetaka ao amin'ny tabilao eo amin'ny tohatra rihana voalohany ny lisitry ny mpifidy. Ny badsa no solon'ny kara-pifidianana kosa mitondra izany. Listreo fidiana kosa dia izay nahazo valim-bavaka avy amin'ny ray aman-dreny dada ary efa mipetaka eo amin'ny tabilao misy ny fitaratra eo amin'ny parkina. Noho izany dia antsoina ny komity fifidianana rehetra ho tonga hamonjy ny fivoriam-bentsika ny talata 30 janoary izao amin'ny 5:00 eto am-piangonana eto amin'ny rez-de-chaussée anaovana ny fandaminana. Avy amin'ny fitandremana Taninanandrano ny Brao Foibe dia faly mampafantatra antsika rehetra fa ny fivoriam-ben'ny mpihevitra raha Foibe na ny MFF dia ny 9 sy ny 10 Febroary 2022. Ny fionam-ben'ny iraka sy ny mpiandry dia ny sabotsy 12 Febroary 2022. Ny fionam-ben'ny mpampianatra sy ny mpiomana dia ny sabotsy 12 Febroary 2022. Ny toerana dia eto amin'ny FPVM Taninanandrano manomboka amin'ny 7 maraina. Samy manao izay atongavany ny rehetra. Hoy ny sekretera jeneraly Pasteur Wilson Remy. Avy amin'ny fitandremana Taninanandrano ihany ilazana isika fa amin'ny alarobia 1 Febroary ho avy izao ny fisotroana ny rano Jesosy. Kosami miomana ny amin'izany, Kosami mitondra ny fitaovam-pisotroana na VRGT misaotra mialoha dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Avy amin'ny mpiasam-piangonana eto amin'ny fitandremana Taninanandrano. Noho ny 20 taona ny mpiasam-piangonana izay mifanindry andalana amin'ny 20 taona ny Fiangonana FPVM Taninanandrano. Ny mpiasam-piangonana eto amin'ny FPVM Taninanandrano dia maneho fisaorana feno antsika rehetra izay nanohana mbavaka nandray anjara tamin'ny opération isan-karazany izay nokarakarain'ny mpiasa teo ihany koa ireo izay nanao voady sy ny fanomezana marobe. Ny tsangam-bato anjaran'ny mpiasam-piangonana moa ho fanamarena izany 20 taona izany dia ny soratra mazava alina izay efa mipetaka eo amin'ny vavahady lehibe fidirana eto amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano izay misoratra hoe FPVM Taninanandrano. Fa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko hoy Jesosy. Araka izany dia atolotry ny mpiasam-piangonana ho an'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano izany takela-pahatsiarovana sy tsangam-bato manamarika ny 20 taonan'izany. Ny fahasoavana anie ho aminareo mandrakariva. Avy amin'ny sampana fanatenana ilazana isika diakonina pia ray aman-dreny mpikambana ary isika mpikambana eto anivon'ny sampana fanatenana fa ho tanterahana ny alahady 5 Febroary izao ny fifampiarabantsika noho ny fatratrarana ny taona vaovao. Izany dia atao amin'ny rihana faha-efatra manomboka amin'ny 12 ora sasany tolakandro. Ny tapakila ahafahanao manatrika izany dia azo vidiana any amin'ireo mpikambana na any amin'ny braon fikambanana. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy. Avy amin'ny sampana fanatenana ihany fampidirana mpikambana vaovao. Ilazana isika fiangonana fa mifarana ny alahady 7 janoary ny fampidirana ny mpikambana vaovao eto anivon'ny sampana fanatenana. Manomboka ny 5 taona no miakatra no afaka miditra ho mpikambana. Ko manatenanao izay maniry hiditra ho mpikambana eto anivon'ny sampana fanatenana ary izay ho tonga ny ariva mandritra ny fotoam-pivoriana anatanteraka ny fisoratana anarana. Izany dia atao amin'ny efitrano 318 rihana fahatelo manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ny sampana fanatenana dia manana satary fototra hijoroana manokana dia ny miady sy mifady amin'ny fidorohana ny zava-mahadomelina. Ko satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny fanolorana izany isika. Izay ary araka amin'ny teniko aminareo mandrakariva rehefa manao ny hira ino fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'i Jehovah antsika dia akipio mihitsy any masinao dia arao ny tononkira.
fa ho tazanao Jesosy a tena mitsinjaka ary mivavaka ho anao. Tsangantsika rehetra. Mafan Jesosy. Tena tsapanay ny fitiavanao Jesosy. 2 taona mahery. Tsy niova mihitsy na tamin'ny martiora. Niatra taminaina farany. Faly. Na tamin'ny apôstôly indrindra fa mpamina ny rehetrarehetra. Izay nahita faisana teo amin'ny fanompoana sy fanambarana ny teninao. Fa nahita mamy io fitiavanao. Hatrany amin'ny andron'ny apôstôly rehetra. Izay nitenena ny fanahy masina. Niresahany fanahy masina. Nefa nahita faisana koa teo amin'ny fanompoananao. Tsy niova. Fa faly mandrakariva mandra-pahafatana. Mba ao aminay an'izany Jesosy. Mba tsy hisy aly aty zay, raha tsy efa nahatsiary fa nigoka ny mamy avy any aminao. Ary tsy andao nafoy anay ianao a, tahaka ny tsy nandaozanao a, tsy nafozanao a, ireo namanay rehetrarehetra teo alohany. Na kely ny Jesosy, na be iny a, raisy fa vokatra ny fonay rehetra. Sotra Jesosy. Dia mba mamindraha fo amin'ny olombelona mpanota foana mandra-pialana ety. Fa ny famindram-pony itokisana. Misaotra Jesosy, sotra Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ririany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro. Entry voninahitra amin'ny rehetra. Amen. Petraka izy.
dia mbola mitohatrany ny famakina ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Avy amin'ny sampana kristianina tanora zokony, ny filoha sy ny mpikambana rehetra eto amin'ny sampana katezo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny olona tsy nitonona anarana izay nanolotra fanampiana 1 million d'ariary na 5 millions de francs ho amin'ny ezaka fiaran'ny sampana. Andriamanitra izay manankaream-pahasoavana ne hamaly fitianao sy ny ankonanao, fa hoy ny teny ao amin'ny soratra masina hoe nisy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Ohabolana 220 andininy 420 tapany dia makasitraka tompoko dia ho tahiany Jesosy. Avy amin'ny kristianina tanora zokony ihany, ilazana ny zanaky ny fiangonana feno 13 taona miakatra maniry hiditra ho sampana katezo, fa efa misokatra ny fampidirana mpikambana vaovao isaky ny fivoriana sabotsy hariva amin'ny 2 ora ao amin'ny efitrano 316 rihana fahatelo ary mifarana ny sabotsy 19 marsa ho avy izao izany. Ilazana ihany koa ny mpikambana teo aloha mbola maniry ny anao sampana ho tonga hanao ny fanavaozana amin'ny fisoratana anarana hatramin'ny asabotsy 15 febroary izao, fa izay tsy manao izany dia hiverina ho toy ny manala amin'ny tenany tsy ho mpikambana intsony, aoka hifanentana sy hifampilaza. Avy amin'ny sampana Gaetam, noho ny fahatongavan'ny taona vaovao 2024 dia manasa antsika mpikambana Gaetam tsy ankanavaka hanavao ny fisoratana anarana ho mpikambana manomboka ny Alahady 15 janoary 2024 ka tsy farana raha tsy ny Alahady 19 febroary ho avy izao. Ireo rehetra tsy mahavita izany ao anatin'ireo fotoana voatondra ireo dia hiverina ho toy ny manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony ary tsy manana ny zo amin'ny maha-mpikambana Gaetam azy. Izay sampana Gaetam ihany koa dia manasa antsika mpiara-mivavaka rehetra izay maniry hiditra sampana Gaetam ho tonga ao aminatin'ireo daty voalaza ambony ireo isaky ny Alahady hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny rihana faharoa. Koa manantena ny fahavitrihantsika izay ary mifampilaza fa ity ny solon'ny taratasy fanasana. Avy amin'ny mpamakilay Madagasikara fivondrona voalohany taninanandrano Ampandrana. Ilazana isika mpikambana atao amin'ny mpamakilay Madagasikara fivondronana voalohany ny ray aman-dreny Dekona Piano komity fa ny fampiarabantsika na hatratra ny taona 2022 dia ho tanterahana ny Alahady 20 janoary manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Ny toerana natanterahana izany dia ho lazaina amintsika eo ihany. Ny zavatra entina amin'izany kosa dia baiboly sy firana, rakitra, jus ary tsakitsaky. Koa manantena nareo mba ho tonga maro amin'izany ary manao velomanareo amin'ny anaran'ny Jesosy. Avy amin'ny sampana lehilahy kristianina, ny sampana SMKAT dia mampafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpikambana vaovao ny 20 janoary hatramin'ny 15 febroary 2024. Toy izao ny fepetra amin'izany: efa mpandray fanasany tompo tia mihira sy manao ny asa fitoriana ny filazantsara, vonina anaraka ireo fandaminana eo anivon'ny sampana. Amin'ireo fotoana ireo ihany koa ny fanavaozana fisoratana anarana ho an'ireo mpikambana tranainy. Ny tsy fanatanterahana izany dia midika ho fanalana ny tena tsy ho mpikambana intsony. Ny fivorian'ny sampana SLKAT dia isaky ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny efitra 304. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny SLKAT Alahady, mianatra ny SLKAT Alahady anio aorian'ny fiangonana amin'ny 7 ora maraina izao. Efa misokatra ny rihana faha-4 dia any no mianatra ny dingana faha-12 no miakatra ary mivory ny komity ny faha-20 taona ny sary efa vita ny fianarana ao amin'ny rihana voalohany. Avy amin'ny SLKAT Foibe FPVM, ilazana isika rehetra mpikambana amperinasa sy ireo izay maniry hiverina ao amin'ny CFF fa ny fanavaozana ny fisoratana anarana dia efa nanomboka ny 20 janoary 2024 ary farana ny 15 febroary 2022. Aorian'io fotoan'io izay rehetra tsy nahavita amin'ny fanavaozana fisoratana anarana dia hiverina ho toy ny manala tena. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Reto kosa indray ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano masina. Ny fianakaviana Randriana ary manana Sylvain sy Ramily Arso Suzanne andaniny. Ny fianakaviana raha vao manana Rivo Saondra ny kilany dia faly manasanareo hanotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randria Mialso Tovy Mirova Manda sy Ravao Arso Bodo Saondra izay atao ny 17 janoary 2024 eo amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano Ampandrana amin'ny 12 ora maraina. Ramatora Zafiary Solalao Georgette, Andriamatora Naivoary Vono Honoré, Ramatora Zanatso Zefine Andaniny, Andriamatora Zafindranay Thomas,
Nandriamatora fidy arson iandry malala Ramatora ary malala bakoly arso ankilany dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny ny zanany ranay voary vony sitraka ny aina sy raha ary malala nomena fity iandrianina izay ataony sabotsy 20 febroary 2024 eto amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano Ampandrana amin'ny 10 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasinana izany fanambadiana izany dia aoka izy ampandray ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo fa ny ava-malalanay mamin'ny Irina Jean Christophe dia nodimandry ny alatsinainy 13 janoary teo rehefa nivahiny 15 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Randrianjasoa Afara Raisa promotion santatra ny zanany Randrianjamaminirina Santa Fiderana sampana SLKAT ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao amin'ny tranony tao Mandilaza ny alarobia 15 janoary teo ary nanentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano ary napetraka tao amin'ny fasandrazany Andranivao Ambohimangakely. Rambola Soa Jérémie mpiandro promotion fiainam-baovao diakonina FPVM Taninanandrano sy FPVM Ambohitrerana dia nodimandry rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Razana Miadatso Nivo Isabelle mpampianatra mpiandry promotion safidy diakonina FPVM Taninanandrano ny zanany ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao amin'ny tranony Atsahatsiresy ny sabotsy 20 janoary ary nentina nanomezam-boninahitra teto amin'ny FPVM Taninanandrano sy FPVM Ambohitrerana fanasana ary napetraka tao amin'ny fasandrazany Atovitany Ambohitrerana Ambohitrolo-mahitsy. Rakoto zanaka Voahirana Solange mpiandro promotion fahanorenana tamin'ny 7 mpampianatra sekoly Alahady olon-dehibe vadina velan'ny tompo-klara Zafindrakoto Jean Claude dia natsony ray ody any aminy ny 17 janoary teo rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny reniny Razafy Arsoelelna zanany ny zafikeliny ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony eo fiakarana Ambohitra Manjaka ny alarobia 1 volana febroary amin'ny 20 ary hoentina eto amin'ny FPVM Taninanandrano fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Andranosoa Ambatolampy kely. Rasoa Malala Pagerite Blandine dia natsony ray ody any aminy ny zoma 17 janoary teo rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny zanany izay solotenany Andria Tahiny Lalao mpitandrina promotion Pauli mpiandro promotion Ainavao. Rakoto Salama Hersianitra diakonina groupe 3 mpiandro sy promotion Tsilavo sy promotion Faly sy Ravo ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao Analamahitsy tanàna ny alatsinainy 30 janoary amin'ny 12 ora atoandro ary entina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ankadikely Ilafy alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao amin'ny vohitra Soamanandray. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionana ireo fianakaviana hatramanjo ireo. Ireto kosa ny voady voaray tao amin'ny pasteur Marcelin nandritra ny herinandro. Mankasitraka Jesosy fa mbola ataonao ambany fahasoavanao izay koa indreto ny ampahany amin'ny karamako mitsinjara toy izao 20 000 ariary ho an'ny pasteur Dadarandrena Toandro, 20 000 ariary ho an'ny pasteur Aldis, 20 000 ariary ho an'ny Mahantra, 20 000 ariary ho an'ny radio Fiodazantsony, totaliny 80 000 ariary. Faharoa misy vola voady sy fanomezana avy aty aminay FPVM Argentès Belgique mitotaly 635 € na 2 921 000 ariary ka mitsinjara toy izao: ny 365 € na 1 679 000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra, ny 220 € na 1 12 000 ariary dia fanampiana ho an'ny tompo vaovao Ambodanerana, ary ny 50 € na 230 000 ariary dia anniversaire ny dada RCC. Rarsoa indrindra tompoko, hoy ny pasteur Zaki. Izany dia voaray tamin'ny 20 janoary teo. Ireto kosa indray ny fararakitra voaray tamin'ity anio ity amin'ny anaran'ny tompoko lahy mamin'ny Irina Jean Christophe 20 000 ariary, amin'ny anaran'ny tompoko lahy Ratisbonne Jean Pierre 30 000 ariary, ary amin'ny anaran'ny tompoko lahy Rambola Soa Jérémie 20 000 ariary. Toy izay indray raha raha teto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary farany misy porte-monnaie ity latsaka tatsy amin'ny fanomanam-panahin'ny diakonina dia izay tompony dia maka azy etsy amin'ny latabatra kavy etsy.
Ny fahasoavan'Andriamanitra iray ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompony ho aminareo tsirairay avy. Dia miarahaba ny SMKAT natratra izao fotoam-bokatra izao androany. Dia tonga eo amin'ny filazana ny voady eto amin'ny rihana ambany rihana isika tompoko. Misaotra Jesosy malala tiako ianao, mpanompona mandrakizay amen. Vola 6200 ariary karakarana ny tempolinao. Ity indray ilay sombony izay nomenao anay Jesosy dia mba mamela ny elokay tompo vola 60 000 ariary omena ny mpitandrina any ambanivohitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao indray tamin'ny fitantananao ny fiainako. Ity indray Jesosy ny ampafolo ny volako dia afoko anao mangataka Jesosy ny mba hitombo amin'ny fiainam-bavaka dia mba omeo fahendrena koa amen. Vola 2500 ariary ampafolo ny 50 000 ariary tsy misy soratra 20 000 ariary. Fampamindra fosim-piantra Jesosy misaotra noho ny amin'ny famindram-ponao taminay ka tratra izao anio izao indray izahay. Mandrosoa Jesosy eo amin'ny asa andavanandro, mandrosoa Jesosy amin'ny fianarany ankizy, mandrosoa Jesosy amin'ny fahasalamanay. Vola 10 000 ariary ho an'ny dada, tsy misy soratra 30 000 ariary, no fifalasany amin'ny dada 1 000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola tahinao foana ny fiainanay mianaka. Indro manolotra ny ampafolo ny vola nomenao anay tamin'ny zoma teo indray izahay. Vola 50 000 francs na 10 000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahinao rehetra ka nanomezanao asa ho ahy dia mbola apetrako aminao ny fitohizan'izany. Tahio koa Jesosy dada sy neny mba hita asa amin'izay. Misaotra Jesosy vola 20 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny dada ary ny 10 000 ariary. Lehibe tokoa nandeky ianao an-tsitrapo ho tonga ety Noely andro ny fiovampo mandresy lahatra tokoa fa mahasoa Noely natongavana nofo tsy ho tompoina fa hanompo hamonjy anay Noely andro amangianao ny tokantrano ny olonao sy ny fonay tsy mendrika iantranona akorane Jesosy ny tranoko mafeno rombaka sy loto maloto ane Jesosy ny foko kanefa trano no miasa monekenao pantarina atao fitola trano no miao tsy mendrika iantranona akorane Jesosy ny tranoko mafeno rombaka sy loto maloto ane Jesosy ny foko kanefa trano no miasa monekenao pantarina atao fitola trano no miao tsy mendrika ny antranonao akorany Jesosy ny trano ny foko fa feno rombaka sy loto maloto ane Jesosy ny fokony mba ataovy manana anjara toletranon'omby aho vangio ao Jesosy haide amino eli toy izao no androana vaosanao anay ety haide na defa lavo no niditra de mbola tsanganao hita tramiovafo haide treury tsy manakatao tramiantso marina hanao
sianao ninapapasanakuyan minamakuipanandawai kanepanaisan niasa sikibiyapamananana dueli panabutana uayana dueli panabutana uayana dueli panabutana uayana. Ambuari fambulamalo Ambuari Jesusi Ambuari Jesusi Ratsamaitio Faiuna manubukani Ambuari Jesusi nifuko Ambuari Jesusi nifuko Ambuari fateu panupo Ambuari fateu panupo Ambuari Jesusi diuviuvai Paumezi kianaurachiza Milanawa Jesusi Milanawa Jesusi Milanawa Mangeta eta Milanawa fanako Milanawa nifanai Nukawawadi Umbetesa Milanawa Jesusi Milanawa Jesusi Milanawa Mangeta etana Milanawa nifanai Nukawawadi Umbetesa anjayayani Milanawa Jesusi Milanawa mangetaetanao ny fanako midina Jesusi midina tianafika anao mba hahafaho mba hiantrao mba hamindrao fo ka meteza Jesusi amboary ny foko Mangefeu Jesusi ifukuriti Mangefeu fambulamani Muramiuva Muramipilituku Hamsianarwa Jesusi angkatu Baratsano Jesusi Baratsano Jesusi Baratsano fanufunno Baratsano fanufunino Toetra tsy mendrika ananako Irepetra tsy mendrika ananako Hafukyu yanako abuku Milanawa Jesusi Milanawa mangeta Jesusi Milanawa mangeta etana Milanawa fanako Milanawa nifanai Nukawawadi Umetesa anjayayani Milanawa Jesusi Milanawa mangeta etana Milanawa mangeta etana Milanawa fanako kambavangili Milanawa nifanai Nukawawadi Umetesa anjayayani Milanawa fanako Milanawa nifanai Nukawawadi Umetesa anjayayani Milanawa nifanai Nukawawadi Umetesa anjayayani
Étage 12 ny fitambaran'izy rehetra 102 ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Entako ireo voady rehetrarehetrarehetra mila ny dada dia tsy azo resahana eto izany fa amin'ny talata ihany talata maraina ihany dada ny mandray olona sy alarobia maraina ny tianambara amintsika rehetrarehetra dia misaotra an'ireo mpiasa eto an-taninanandrano antsika noho zao 20 taona zao dia nametraka ilay soratra FPVM mahazava be amin'ny alina ao ambony any ary tsangam-batony 20 taona dia miteka ho azy tsika rehetrarehetra amin'izany sotra tompoko. Manaraka izany ny SLK dia ampatsahivina antsika rehetrarehetrarehetra fa anao fampisehoana anao rindrakira raha riva midimby ka dia tongava daholo tsika rehetrarehetra fa le fanampiana ny sampana me mbola hafa mihitsy ny fanampiana an'ireny sampana tsika ny tsy afaka fa izy afaka dia anjarantsika ny manohana azy. Misy voady vitsivitsy reta ambarako aminareo. Ty anankiray ty dia manontany anao za dada ozy nanofy nanao sorti tany am-pianarana nandeha sambo be hony ny mpianatra rehetra tampoka teo anefa dia nenjera tao anatin'ny ranomasina daholo ny mpianatra rehetra dia hoe maty fa izaho kosa tafapetraka teo amin'ny latrano teo ampovoan'ny ranomasina. Rehefa lasa nitady famonjena ny tompona andraikitra tao amin'ny sekoly dia mpimaso sy olona nanao akanjo mainty no tonga avy any ary hoe atao sorona indray izay mbola verina rehetra. Dia zao ny teniko aminao mpianatra ozy ianao nanao sorti tao am-pianarana aza mandeha ianao aveloko aza mandeha ianao raha zany nofinao fa isy loza zay anjoa anao eny an-dalana na fiara enjery io na inona na lakana penina maty teny aminao zay penina maty ary anao zay tsy maty dia mpimaso indray ny dadarabe am'ireo mpiakanjo mainty franc-maçon reo amonaonao indray ireo ary pakafo tena tiariny mihitsy ny tratranao akany ny fonao dia ny ranao sotrony ary ny tenanao ataony very faty be dia be ny olona amin'izany ary za miteny foana aza mandeha rery-tsondry ary aza mandehandeha izy manao sorti izany ianao fa maty any ianao ary na tsy maty ianao dia azo ny pakafo any ianao tena pakafo paka tatahany mihitsy ny tratranao dia alai ny fonao be dia be ny maty amin'izany fa miteny efa miteny foana zo janvier février mars avril mai juin
mpahatonga ny faran'izao mpamono olona mihitsy ny teny zany tamiko naka solotenan'ny ministera ary solotenan'ny mpitandro filaminana neno azy tao broko tao fa tena za mpamono olona efa mpiandry azy zao misaotra an'Andriamanitra fa mafy be zay vao afaka tamin'izany ray volana fampitoloman'ny mpiandry foana zay vao afaka mampitandrina antsika izy zao ihany lazaiko anareo zao zany samy membozina azo fijaliana kely daholo any anaty akanjo any ny ankizy ataovy an'izany daholo indrindra ny ankizy mianatra fa ny ankizy tsy manana nyreny ao zao zany dia tenyreny le devoly ao anatiko ao le mihinana raha eto Antananarivo tonga any amin'ny sekoly zay io reo ndao anaraka dia mivoaka manaraka azy le ankizy dia tonga ny mpampianatra sy ny surveillant hoe dia hoaiza nareo dia kopahako ohatran'izao fotsiny izy dia miova ny endriky ny ray aman-dreny mitantana ny zanany no hitany za mihitsy ny mpanao zany ozy da naka daholo zay nihainao atao bro ka mampitandrina anareo fa raha misy azy fijaliana kely any anaty akanjo fotsiny na tsy miseho eo aza dia hitan'le devoly io ary tsy tiny ary tsy ny ankizy ihany fa ny lehibe koa manao an'izany fa hatramin'ny olona 10 taona mihoatra aza mbola lalainay fa dia mitandrema tena izy mihitsy mijoro vavolombelona zany nameny adresiny tsy ny telefona izy zay etsony ny fanjakana azy dia tonga foana izy naiza misy azy fa efa mpiandry izy ka dia efa miteny ianao ao zay manaraka izany za nanofo dada hoe nidina teo tokontaninay ony aho dia nahita olona maromaro nivoaka avy tao amin'ny tranon'olona nipetraka ambaninay ary nivoaka nanaraka ilay olona maromaro teo ilay ramatoa mipetraka ambaninay ary dia tezitra be izy ary botsina be ny kibony sy ny valahany roa sady ny saboritaka be ny volony ary teo ny tena taitra gaga fa misy vatapaty vaovao be nivoaka ho azy tsy misy ninanja avy teo amin'ilay varavarany zareo fa mbola tsy misy faty ao anatiny ary ilay vadiko ony avy any ambadika any dia nandikana n'ilay vatapaty dia sokatra kely izy satria voadonana rehefa manofy ianareo vatapaty dia efa mitandremo zay rehefa tafiditra ao anaty tranonareo vatapaty io dia tsy maintsy misy maty eo amin'io trano io tsy maintsy ty olona ty zao le mibotsina be ny kibony io ho azy io vatapaty io dia efa mampitandrana koa hoe lazao ainka ny raha matomba bebaka dia ho arinan'izay izy ny tsy maintsy maty azy satria tsy maintsy maty izy mba voavonjy ny fanahany za dada rehefa nanofy dia tahaka nisan'andro ary mitovitovy daholo nanofy hoe nisy nanenjika ony dia afaka nanidina ony ary tamin'izany dia matetika isan'andro manofy amin'izany amin'izao zaho dia nanofy hoe mandendeha ony ny fanahako rehefa amin'ny ray maraina eo dia misy nitady amono ary tena mitovy amin'ilay toerana misy ony anay mihitsy ilay anaty nofy dia ny olona mikasa ny amono ony dia vazaha foana ary resaka raha foana ilay izy dia rehefa tsy azony ony aho dia ny famihako izany hoe fianakaviana no alainy dia rehefa anavotra n'ireo fianakaviako ireo ony aho ka azony ihany dia afaka nitafatsoka foana ony aho ary na voatsindrony aho dia tsy mety maty fa mahita ialana
dia eo ambava foko foana voatsindriny ary tapaka mihitsy tsapako mihitsy ny filetehin'ilay zavatra fa tsy mety azony tsara maty tsonohony ahy zay dia zao lazaiko anao izy hoe mbola misy anakaty hoe tamin'ny alarobia teo a efa ny alakamisy angamba dia nanofo hoe mandehandeha hono ny fanahiko tany amin'ny namako avy eo dia saika ody any an-tranony aho a dia tsy nandeha indray fa mbola nandehandeha ny lalao ohatran'ireny minjaha dia saineme zany avy eo a dia tratrany jiron'ny caméra hony aho a dia nisy gardiena nensika mitsoka zao lazaiko aza mijery zany aza mijerijery nireny minjaha reny ianareo a befa miteny ianareo a zay zao a enao io a dia efa tadiavon'ny olona hovon'olona akan'ny fonao lay nolazaiko teo a masika be mihitsy zao a mpatonga amin'ny farany volana juin araka ny teniny raha tsy azony ianao dia ny fianakavianao satria io mahatonga hiteny hoe manaova lakroa kely any anaty akanjonao any fa hitany foana ireo fianakavianareo na ny sasany mpianatra alainy any ampianarana sasany mpiasa alainy any ampiasana hitany foana ireo ary tena tiany hohanina tena tiany vonoana efa niletika taminao mihitsy ny lelanantsy zany hoe efa tena ao anatin'ny kendreny isan'andro san'andro anao hoe ianao indray a dia tsy maintsy azonay mitoro hevitra aminareo zay manonofo ratsiny zany a tandry feo mihitsy ny hoe ataovy may lesan'lay may tonoho ny vavanao a iny ny bala tonga ny aminy mba tsy hita ny masony tsy hanenjika anay ny tongony zany mivavaka ataonao rehefa miteny azy efa masika be zao mpamon'olona jery famantarana anra misorany jehovah fanaky zany za dadana nofo hoe nisy mpamosavy ony mikakakaka be teo ambaravaranay dia nitsangana ony a dia ilay mpamosavy a efa teo ambany rihana eo amin'ny tranonay zaho ambony dia natsangako ny tanako dia iaho hoe alatsako ny afa-mason'i Jehovah andoro andevona ny mpamosavy fanahy ny mpamosavy dia avy eo ony a tsy afaka ny teny tsony fa niraikitra ambany vavako tapaka teo a ilay nofy vehivavy misarakorako vola ohatran'ny loko volondray mpamosavy reny a no hitako zao a efa mampianatra anao Andriamanitra zany rehefa misy mpamosavy atao hoe may izy tsy mety miala dia satria anao tsy mivavaka tsy mahavavaka tsony manko rehefa teren'ny mpamosavy ona za mbola tsy nahitan'izany tsy mahavavaka tsony fa mivoraka hatramin'ny lohanao rehetrarehetra io tenena aloha hoe Jesosy raha tsy mahateny an'izay ianao a tsy mivavy vavanao faharoa izy miseho ambaravarana misy teo hoe dia nisy mpamosavy nikakakaka be ony a teo ambaravarana ny varavaranao zany a zay manofy an'izany dia sasao ao ivelan'ny varavaranao a efa nasian'ny mpamosavy marika aho hoe atsika ny hiditra raha riva io marika io tsy hitanao fa ohatra ny tatelikely zay izy kelikely tomiroro ohatran'izay fotsy zay
dia ny fanahany mpamosavy mahita ny ilava-tranonao hoe ato izy io aloha sasana izay manofo ratsy an'izany reo mbaravarankelinao izy no mandindia ohatran'izao mandindia falifaly eo aiza izay le ody varavarankely ivelany no sasana tsara amin'ny rano-tsavony raha mbaravarana izy no fitanao raha ohatra ka efa tafiditra le mpamosavy dia efa ao an-tranonao mihitsy nefa tafiditra mihitsy le ody dia io natonga anao tonga dia tsy afaka mihetsika zay ny ataoko anao hoe ny ao an-trano zany isakariva dia efa fazo mihitsy ny ranon' Jesosy mba tsy hanakery zay ody ratsy mpamosavy ao an-tranonareo ato amin'ny ty fiangonana ty ane any an 4e étage ka hatrato ambany ato maheno zay hoe olona manakisakisaka latabatra w amin'ny ray alina ane zany amin'ny ray alina zao fa avy avorana ohatran'izao dia saika isan'andro fa ny ao an-tranonay tsy misy aloha fa amin'ny 3e étage eo indrindra fa nareo sampana zay mipetraka ao namoa mba fafazony rano Jesosy aloha fa tena tsisy atoriana misy izy eo ambony eo akisaka daholo na w na latabatra tonga hatraty amin'ny gardien ty ony izy ariny daholo ny lamban'ny gardien rehetra zay ny atoko anao zany hoe teny amin'ny gardien zay miena eto aho mba fafazony rano Jesosy daholo ny ato am-piangonana ambany ny amin'ny rihana fahavoalohany amin'ny rihana faharoa amin'ny rihana fahatelo hatrany amin'ny rihana fahaefatra manao an'izany daholo zay sécurité ato am-piangonana amin'ny alina fa rehefa nanao an'izany zay tao anatin'ny 2 alina zay dia tsy nisy tsony misaotra ny Jesosy tsika amin'izany mampianatra anao mihitsy Jesosy zany amin'io resaka mpamosavy io sisa re raha olona tsara ny miona fa lavabe ty olona anankiray samy mpiandry zay samy mativady ary samy mananjanaka lehibe ny anady tena tsy manaja azy fa ny zanany kosa tsy mety misokapo ina dika za misokapo zany tsy mety misokapo amiko mihitsy dia mifona sy mitady fihavanana aminy ara fa tsy mety izy fa samy lehibe daholo zay vokany mikorotana foana ny tokantranonay ny ray aman-dreny tsy mety mamelona ny akonany ary mivadika demoniaka mbola feno ody daholo ao an-tranonay izy manko nanofo hoe rehefa nisy ny anasatra tsy azoko vadiko niditra tao amin'ny dada dia tsy nandray azo ny dada nofo io ary rehefa lasa navoaka izy dia nisy ny andry azy tao ivelany avy eo za niditra tao amin'ny dada indray dia niraisiny dada ary rehefa nivoaka tao indray aho kay miandra ry zareo ary niara-mody zay teo dia maizina be ny andro io no tiako lazay nareo mivady samy mativady reo mahatonga korontanin'Andriamanitra foana ny fiarahanareo sitrapony sady sitrapony rehefa zay dia tsy sitrapony zay dia manaiky so enti-pitiavana eo dia manaonao foana fa raha mivady eo nareo roa dia maizina daholo ny fiainanareo
tsy misy mazava fa korontandava dia miteny hoe ady zan'olo so rehefa vety dia miaraka indray ny farany ty dia zao vavakiako angamba nanofinay talavoalavo ninana bidy dia nikidaiko tamin'ny azo okizay zany amin'ny talatsika amin'ny resaka an'izany rehefa miditra eo ianareo zay ary ina moa le hiranangatahany teo sakaritien 141 ina moa le hiranangatahany teo 141 raha tsy diso zay moa mpamaky voady zay 141 amekely firana iny zany hira 141 zany ay 441 442 raisa tompo fa teo mpanomponao zany ny tsara indrindra ny mivavaka isan'andro rehefa tsy mahita tory dia mivavaka tsy mahita tory dia mivavaka tsy mahita tory dia mivavaka amin'n'ady ana zavabe dehibe zany fomba entina hibebahana zany ialana amin'izany ratsy zany fa raha tsy voazava mihitsy io nandritra ny taona dia etosika fianarana tsy mandeha ny asa tsy vanina ianao marary zany ny vokany zay 441 raisa tompo fa teo mpanomponao raisiko ny androko ka narano fo izao raiso ny tanako mba hanao ny asanao raisiko ny tongotro ho fanirakirako dia aza matahotra mpamosavitsony tsangantsika rehetra fahaleleny fonay Jesosy miona aminao eto ianao ilay tsy mitsahatra miteny aminay foana any an-trano ao anatinay marina mihitsy ny teninao Jesosy fa nidika ny Emmanuel dia amintsika Andriamanitra ao anatinareo foana le aho zany ny teninao mba anotanio foana fa aza manaonao foana zany ny teninao Jesosy ka dia misaotranao zay miteny foana mananatra foana manoro lalana foana fa raha tsy manaraka ny lalànao anay Jesosy be dehibe ny fahavalo betsaka ny mpamon'olona fa raha tsy mivavaka zay very hatramin'ny fanahinay satria kivy sotra Jesosy sotranao raha mbola mba etonao fiangonanao ity ary zany foana ny lazainao fa ho eto aminareo mandrakariva
ny masoko sy ny foko manontolo ho fitiavako anareo. Reo ara ny vavaka nataon'ny mpanao voady rehetra, na inona angatany, na ny fianarany, na ny asany, na ny fahasalamany, apetrako tanterako am-pelantaona anao fa ianao no mahay zavatra rehetra. Tanterao ny tenina hoe rehefa niala tany tokantrano ny olona iny dia efa no amarin'Andriamanitra. Amarino tena lokony vavany, amarino soratra rehetra ny soratany, dia mba hoenao azy valim-bavaka tsy ho ela Jesosy. Izay rehetra kosa te eo aminao. Toerana izay efa nanaovanao fenianana, fa raha ito amin'ity toerana tianareo mivavaka, miaino anareo any an-danitra. Ny natokantrano ane Jesosy tsy mahavavaka izay tsy mahavavaka izay fa korontana ny any, tabatabany any. Raha tsy izany ny sainay mihitsy mivery, korontana amin'izao atipenandrizao. Very ny fotoana ny vavahana, very ny vavaka satria tsy avelan'ny devoly miona aminao zahay. Fa eto kosa Jesosy toerana natokana ianonao ny fivavahanay. Misaotra Jesosy amin'izany. Itodika any amin'ny olona rehetra amin'izay ranao Jesosy. Hoena ny dabolo misy ny mpanomponao tsirairay avy. Misaotra Jesosy, za mino fa mbola miaino izay rehetra lazaiko anao satria izany ny fitiavanao ny olona rehetra. Iondrika vetivety ianao Jesosy azafady mba hiaino ny mpanomponao. Vavaka tsy ambaraambana, na vady na zanaka, tsy zaka intsony any atokantrano any, fa ianao nanao hoe tsy mba manao tsinitsinina ny vavaky ny mahantra Jehova. Tantero azy ny teninao hoe inona ny tianao mbola hataoko aminao. Dia ianao ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy. Voarainao daholo zany, voasoratra daholo zany amin'ny bokin'ny pejy androany. Hiakatra any an-danitra ianao, mba tsy hisy devoly sambotra zany vavaka izany. Rehefa ianao no mitondra azy, ianao manko mpisolo vavanay ao an-danitra ao. Mpanelanerana n'Andriamanitra aminay, fa na inona angatanao aminay dia mino foana izay ny teninao fa omen'Andriamanitra anao zany Jesosy. Eto ary zany vavaka izany, hitanao daholo ny adresinay, mitokantranonay, enina dia tsy manan-kilofana aza, hitanao daholo zany. Mihaino an'izany daholo ianao. Tonga any ianao Jesosy anatitra valim-bavaka. Mino fa tsy mbola Andriamanitra mona ianao, fa misy tanana anao, misy tongotra ianao, misy maso ianao hijerevanao ny tokantranonay tsirairay avy, mba tsy ho faty antoka nahatongavanay eto amin'ity toeran'ity androany. Mpanomponao mangataka izany Jesosy, ary mbola ho mpanomponao izay rehetrarehetra, mpanompo foana mandra-pialana ety.
ka indreto izay Jesosy mandohalika manolonanao misesa fiandriananao mangataka Jesosy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny babaka misaotra Jesosy misaotra Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masina ny anarana tonga ny fanjakana atao ny sitrapolo etiatahitaka ny an-danitra noneny ny any sazo ary mamelany ary mamelana izay mihefa taminay ary tondra ny fantapanahy manafana ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Raisontsodраindro ho Jehova tompony maro aminao zany Andriamanitra ao tsy misy hafa ary tsy atakaloko ny hafa tsy moko ny hafa koa zany toerako zany sarotiny amin'ny voninahitra za milaza aminao fa rehefa ay anao dia tsisy arombaka izany teniko izany eo ampialatanako fa izany ao miteny anao aza matahotra na merikerika foana naiza aleanao fa tsy afoy na asaraka anao ahy saotra Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen. Voninahitra nde ho an'Andriamanitra rery any halleluja masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana raisiny zanaka ary ny fanahy masina amen. Dia samy mahireza tompoko. Zay manzo isika miainety si mahajarufa stana neteti milufa mutaka ana ratite sosiza numiara kamina kaina kina nao isafia inana itepi lava saira zainaku tumira mira kaba ade ararifu ramatukanize sosi eilamina yanao Ramina ni Jesosi tusaira na yanao Wajesosi na nabana fizinu iyarana Ade amakivaki ilusa iyana Emi mama amafi kahira usawiri zawe Ade maru asanti baba Bila zanfela pankya ataoni satana Tematuki afya wanilana Izoti bafanjikyane Iyana irai nuwa tukue Tundai bana fakai Aminira razi Upandesi ya faya nonomu Aisi piaruai Siulan fati Rama
Jesús tusairana yanao pa Jesús sinanamara bizino earana ande amakivaki ilusahiyana emikama amati kairao sawirizao natemaru asatsimbama ilazam pela patya ataoni satana matuti afewanilana isati mafandikare kaiyana Tuwe, Tindai mana fakai, amini razi. Oh, pandesi, upandesi, afaya na udomo.